Mampitombona aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny filazantsara araka ny Jaona toko faha 20, ny 5:10 hatramin'ny 7:10 ry havana, no andehaka na 4 amin'ny tian'io ity, izay efa novakinina matsika teo aloha. Amin'izao vanim-potoana ny karemy izao dia miverimberina matetika ny amin'ny hoe fandinihan-tena. Ary ny lohahevitra izay bandinitsika amin'ity volana ity dia manao hoe mitarika ho amin'ny fandinihan-tena ny Tompo. Ary izao soratra masina izao ry havana dia mifandray sy mifamatotra amin'izany fitarihan'ny Tompo amin'ny fandinihan-tena izany. Ka ao anatin'izany dia ahitana hoe inona no ataon'izany Andriamanitra izany, inona no ataon'ny Tompo manoloana ny olony, manoloana ny vahoakany ao anatin'izany rehetra izany. Dia andeha ho jerentsika ry havana ny amin'ny hoe manavao sy manarina ny lavo ny Tompo. Izay no jerentsika voalohany, ary ny faharoa dia ny amin'ny hoe miazona izay efa ao ambalana izy ary manome andraikitra ny rehetra. Miazona izay efa ao ambalana izy ary manome andraikitra ny rehetra. Andeha ry havana ho tsy haivina ny zava-misy aran-tantara eto amin'ity perikôpantsika an'io ity. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, izany hoe efa tafatsangana, efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy eto amin'ity vanim-potoana ity, fa ireo mpianatra kosa dia niverina ho amin'ny fiainana andavanandrony, dia niverina ho amin'ny asa fanaratoana izy ireo. Ary tao anatin'izany no nisehon'i Jesosy tamin'ireo mpianatra izay nanaovany fahagagana indray sy ny niresahany tamin'ireo mpianatra ireo. Ary izany indrindra no hita eto amin'ity dia ny resaka izay ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianatra dia i Simona Petera izany. Fa manao ahoana ary izany hoe Jesosy manarina ny lavo izany, Jesosy mamerina ny mpianatra, mamerina ny olona izay solafaka hiverina ho aminy. Resahana ao anatin'izany ry havana dia izao, ny antarafana izany dia izao hoe Jesosy mihitsy no manao dingana voalohany, miantso sy mamerina ny mpianatra izay lavo. Jesosy mihitsy no manatanteraka ny dingana voalohany, miantso sy mamerina ny Petera izay lavo. Eo amin'ny 5:10 ry havana dia ahitana ny amin'ny hoe rehefa nisakafo izy. Fa mialoha io perikôpa io voasoratra ery amin'ny 2:12 dia Jesosy mihitsy no niantso ireto mpianatra ireto hoe avia hisakafo. Arak'izany dia ny fanasana izay nataon'i Jesosy hiara hisakafo aminy no nahatonga ireto mpianatra ireto, no nahatonga ny Petera hisakafo eo amin'i Jesosy Kristy. Izay ny dingana voalohany, ny fiantsoana ireto mpianatra ireto hisakafo ary tonga teo anatrehan'i Jesosy hisakafo ireto mpianatra ireto. Fa hita taratra ihany koa ry havana ny amin'ny dingana faharoa, atarafana hoe Jesosy mihitsy no manao ny dingana, dia miverimberina eo amin'ny 5:10, ny 5:11 ary ny 7:10 ny amin'ny fanontaniana izay mipetraka ny amin'ny Petera manao hoe moa ty ahy va ianao, moa ty ahy va ianao. Raha vao miresaka izany fanontaniana intelo mipetraka izany dia miverina avy hatrany ny saina, miverina avy hatrany ny eritreritra, fa ngamo tsy Petera ilay nanday intelo an'i Jesosy Kristy, fa ngamo tsy Petera ilay nilaza ho tsy nafantatra an'i Jesosy Kristy rehefa tamin'ny vanim-potoana izay nisamborana azy. Kanefa ny zava-misy dia mitsimbadika ny tantara ilay famadihana
ilay tsy fahafantarana izay nataony Petera dia fitiavana no nasietran' Jesosy azy. Fanontaniana maneho fitiavana no nataony Jesosy amin'ny Petera. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo. Raha ny fiainana amin'izao fotoana izao ny jerena, raha ny zanak'olombelona no miaina izany tantara izany, dia tena sarotra tokoa. Satria ahoana? Olona izay efa namadika anao, olona izay efa nandatsy nahalala anao, dia vitanao ve ny hoe ianao izay manana ny marina indray no mandeha manantona izany olona izany? Saingy izany ny zava-misy. Raha ny fiainan'ny maha-olombelona dia tsy maintsy olonay nanatanteraka ny fahadisoana no iandrasana anao premier pas, anao dingana voalohany, ifony, iverina. Fa raha ilay olona izay tsy nanao fahadisoana kosa dia miandry. Saingy hoy ny soratra masina hoe sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Hita taratra eto amin'ny fihetsika Jesosy zany ry havana. Jesosy mihitsy ilay zanak'Andriamanitra ary manaiky izany isika rehetra. Jesosy mihitsy ilay mirotsaka ho mpampihavana. Ka ao anatin'izany ry havana dia izao. Raha misy ny olona izay nanao fahadisoana taminao, dia izay mahatsapa tena ho zanak'Andriamanitra, izay misoratena ho zanak'Andriamanitra no miroso amin'ny fampihavanana. Dia ianao zany ilay mahatsapa tena ho zanak'Andriamanitra, na tsy diso azy, dia tsy maintsy miroso ianao ho amin'ny fanantonana, ho amin'ny fampihavanana. Izany indrindra no ampianarin' Jesosy eto amin'izao soratra masina izao. Fa hita taratra ihany koa ry havana fa tsy nandatsa amin'ny Petera Jesosy. Raha vao mamaky ny 5:10 isika ry havana dia izao. Jesosy izay manontany an'i Petera, dia ny anarana izay niantsony azy dia hoe ry Simona zanak'i Jona. Ao anatin'izany dia atarafana tokoa fa tsy ilay Petera izay teo amin'ny Jesosy, tsy ilay Petera izay niaraka tamin'i Jesosy intsony ity Petera ity, fa fanamafisana fa Petera izay efa niverina tamin'ny fiainany andavanandro. Tsy ilay Petera izay nafana fo intsony tamin'ny asa fanompona, tsy ilay Petera izay nanaiky an'i Jesosy, fa efa Petera izay efa niova tamin'ny fiainana andavanandro, niova tamin'ny fanaony andavanandro, dia ny amin'ny fanaratona sy ny amin'ny asa andavanandro. Ka tao anatin'izany dia tsy nandatsa azy Jesosy, tsy naneso azy Jesosy, fa niantso azy hiverina ho aminy. Niantso azy mba ho tonga saina indray ny amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy. Fa hita taratra ao anatin'izany fiantsoana izany ihany koa ry havana ny amin'ny fampiasana ny teny hoe moa ty hafa ianao. Jesosy Kristy no nanontany an'i Petera, moa ty hava ianao. Ary ny valiteny izay nataon'i Petera dia ianao mahalala fa ty ianao ao. Saingy rehefa tena fotom-pitorana ry havana, rehefa tena savazavaina ny zava-misy, dia mitohy hatrany isika, mitohy sahady ho any amin'ny fizarana faharoa, dia ny amin'ilay hoe miazona izay efa ao ambalan'i Jesosy, sy ny amin'ilay hoe manome andraikitra ny olona tsirairay avy Jesosy, dia hita ao anatin'izany fifampiresahana izay ny fanaovan'i Petera sy Jesosy izany ry havana. Dia ny voalohany dia ny hoe rehefa niresaka fitiavana izy ireo, dia ny fitiavana izay nolazain'i Jesosy an'i Petera, dia fatatsika tsara fa ilay fitiavana izay antsoina hoe agape. Fitiavana tsy mila tambiny, fitiavana tsy misy takalony, fitiavana izay nohon'ny faharesen-dahatra. Fa rehefa namaly an'i Jesosy kosa Petera, dia fitiavana amana no nasetrin'i Petera n'izany.
filia zay no navalon'ny Petera azy ka ny fitiavan'i Jesosy ny fitiavan'ny Petera ny Jesosy zany dia mitovy ny amin'ny fitiavana namana rehetra ary fantatr' Jesosy zany ry havana fantatr' Jesosy tsara zany zavatra zany ary ny fanontaniana izay napetraka Jesosy eo amin'ny 5:50 ry havana dia zao rehefa mamakytsika dia zao hoy Jesosy Simona zanak' Jaona moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto dia rehefa nanaraka tsara ny tantara sy ny zava-misy izay ny tantaraina teo ianao ry havana dia zao ny zava-misy eo amin'ny fotoana io dia fisakafoanana ary ny olona izay misy eo dia naman'i Petera ireo mpianatra ary misy ihany koa eo ny fitaovam-pisakafoanana ary raha ny fanontaniana izay napetraka Jesosy zany dia mazava tsara ny amin'ny hoe ny fitiavanao ahy ilay fitiavana izay tsy mila takalony ilay fitiavana izay tsy mila tambony moa ve ambony noho ny fitiavanao ireto rahalahinao ireto ny fitiavana ny hafa moa ve ambony noho ny fitiavanao ireto fitaovana ireto na ny fitaovana fanaratoana izany na ny fitaovana fisakafoanana zany dia maneho ny amin'ny hoe ny fitiavana an' Jesosy dia mitaky ny fanaovana ho lahara-pahamehana mihoatra noho ny namana mihoatra noho ny fiainana andavanandro mihoatra noho izay heverina ho mahasoa sy izay filana rehetra amin'ny fiainana andavanandro satria teo ny namana teo ihany koa ny fitaovana izay fanaratoana teo ihany koa ny fitaovam-pisakafoanana izay maneho ny andavanandrom-piainana manontolo ka izany ny voalohany ry havana izay hiazonana hanomezana andraikitra ny rehetra dia ny hoe mila ataontsika lahara-pahamehana mila ataontsika loha laharana ilay fitiavana an' Jesosy ary ilay fitiavana tsy hoe mitovy amin'ilay fitiavana namana izay eritreretin'ny Petera fa ilay fitiavana izay tsy mila takalony fitiavana izay tsy mila tambiny ka na inona zavatra mitsanga na inona mety ho fanenjehana izay miatra dia ho lahara-pahamehana hatrany ny fitiavana an' Jesosy Kristy fa miazana izay efa ao aminy ihany koa Jesosy ry havana dia ny amin'ny fanomezana andraikitra ny rehetra rehefa niresaka Jesosy Petera dia nanome andraikitra izy tsy nijanona fotsiny teo amin'ilay fanehoam-pitiavana Jesosy ny fanontaniana fitiavana fa nanome andraikitra izy dia voalazany amin'ny hoe fahano ary ny ondriko andraso ary ny ondriko raha vao miresaka hoe ondry Jesosy Kristy no milaza izany dia ilazana ny vahoaka an'Andriamanitra izany ry havana ilazana ireo izay ao anatin'ny fiangonana izany ry havana ary ilay teny nampiasain'i Jesosy hoe ondriko dia azo akana fampiarana avy hatrany amin'ny hoe isika rehetra ny vahoaka rehetra dia an' Jesosy Kristy ny olona rehetra ao anatin'ny fiangonana dia fiangonan'i Jesosy Kristy ary izany indrindra ity fiangonana izay misy antsika ity fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara indraindray mantsy isika rehefa any anatin'ny fiarahamonina any indraindray mantsy isika rehefa any anatin'ny fivoriana any anatin'ny sehatra samy hafa any dia matetika ao ambavantsika ny amin'ny hoe fiangonako ao amin'ny fiangonanay ao amin'ny fiangonanareo sy ny sisa fa raha ny marina izany dia tsy fiangonako tsy fiangonanao fa fiangonana misy anao fiangonana misy ahy satria an' Jesosy Kristy ny fiangonana fa rehefa niresaka Jesosy Kristy ny amin'ny hoe andraso ary ny ondriko fahano ary ny ondriko dia zao ry havana ny zava-dehibe ao anatin'izany ny mpiandry ondry ny olona izay omena andraikitra dia manana andraikitra hamahana ny ondry manana andraikitra hiandry ny ondry ka ny famahanana ny ondry dia mitaky asa mitaky hetsika ny fiandrasana ny ondry dia mitaky fitariana
rehefa miandro ondry ianao dia mitarika ny ondry, rehefa miandro ondry ianao dia miaro ny ondry, rehefa miandro ondry ianao dia mikarakara ny ondry, rehefa miandro ondry ianao dia mitantana ny ondry. Ary ny famahanana ny ondry dia manome sakafo azy mba ho voky tsara. Ka ny fampianarana ny toro-teny ireny rehetra ireny dia efa isan'ny famahanana ny ondry. Raha fitinina riavana izay voalaza dia izao: mitarika ao amin'ny fandanihan-tena ny tompo, ka ao anatin'izany dia manavao sy mamerina izay rehetra lavo izy. Fa rehefa tafaverinao amin'i Jesosy Kristy ianao dia miazona anao tsy alao izy ary manome andraikitra ny rehetra. Ho n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.